Afaka isika mbola feno fisaonanao ny fonay ry Andriamanitra raha izy zanaka ary fanahy masina raha mbola nomenao ity takariva ity zahay mba hiainonay ny hafatra avy aminao ho fampahirezana anay indrindra manoloana ny ady sarotra zay atrianay eto amin'ity izao tontolo izao fandalovanay ity. Tompo aoka ny fananao masina no hialoha lalana izany teny zany, aoka ny fananao masina no hanokatra ny vava miteny ary fananao masina no hanokatra ny sainy mandray zany ka hitahiry zany ao am-po mba ahaizanay mandeha araka ny sitraponao, mba ahafahanay misitraka ilay fandresena zay nentinao ary fandresena zay tsy nofihinanao anao samy rery fa fandresena no zarainao amin'ny olombelona rehetra. Koa ankehitriny ary Tompo dia misaotra sy midera ary mifaly indrindra zahay noho izay efa nataonao ho anay. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny fampianarana amin'izao takariva izao dia hitantsika indrindra ao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko 5:12 andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ny Korintianina voalohany toko 5:12 andininy 2:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 1:20. Vakitsika aloha ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Kristy notoriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, foana koa ny finoanareo, ary dia hita ho vavolombelona mandaingana amin'Andriamanitra izahay. Satria efa nilaza fa Andriamanitra nanangana ny Kristy, nefa raha tsy natsangana ny maty dia tsy mba hatsangana izy. Fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia averika io izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana dia olona iray koa no isehon'ny fitsanganan'ny maty. Ry Ray Masina, manamasinany amin'ny fahamarinana fanitenao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fampianarana izay alahatra androany dia nomeny ny tompon'andraikitra na nomeny ny mpikarakara ny loha hevitra hoe ny firavoravom-pandresena ny fahafatesana ao amin'ny Kristy. Firavoravom-pandresena ny fahafatesana ao amin'ny Kristy. Raha jerentsika izany teny izany, moa ny maty azo lazainao mpandresy ve? Tsy mifanohitra amin'ny fiainany velona ve izany? Iza no velona tsy hatahotra fahafatesana? Ny mananaina rehetra dia samy miezaka mandositra izany fahafatesana izany avokoa. Aiza no misy fianakaviana na trano hidiran'ny fahafatesana ny tsy angorohoro, ranomaso, kikika, zany no misy vokatry ny fahafatesana. Moa tsy karazana fampionona tena manoloana ny herin'ny fahafatesana, manoloana ny tsy fahafahana manao na inona manoloana ny fahafatesana. Sisa izany no
hany azony olombelona ambara. Indraindray aza dia tsy misy fototra akory ilay fampionona fa dia tenenina arak'izay fantatra, izay say-pantatra eo. Tahaka ny finoantsika malagasy ohatra, rehefa mifamangy amin'ny fahoriana isika, teo ny finoan'ny tolony amin'izany fahafatesana izany, dia inona ny zavatra ambaratsika? Lasa an'Andriamanitra izy, efa akaiky an'Andriamanitra izy, efa eo amin'Andriamanitra izy ka afaka hitahy, efa any amin'ny tontolon'Andriamanitra izy. Fampiononana ve izany sa tena finoana tokoa? Ary dia miainga avy amin'izany isika kristianina, rehefa mifamangy isika dia toa mino sy mahatoky fa lasa n'Andriamanitra ilay fianakaviantsika, natsony ray ody any aminy hoy ny fiteny maro, ary efa eo am-pelatan'Andriamanitra izy, efa eo am-pelatanan'i Kristy izy. Izany no ambaratsika, eny fa na dia olona tsy miditra indray maraina tao mivaravaram-piangonana akory azy, tsy nandingana tokoa mivaravaram-piangonana akory azy, rehefa tonga amin'ny fahafatesana dia izany no vetesitsika, efa eo am-pelatan'Andriamanitra izy, efa eo am-pelatanan'i Jesosy izy. Satria mahery loatra ny fahafatesana, mahery loatra ny fampiorohona tao amin'ny fahafatesana, dia azo ekena ihany angamba ny fampiononana tahaka izany. Fa inona marina moa ny fahafatesana? Rariny loatra raha atahotra izany fahafatesana izany ny velona rehetra, tsy misy fifaliana entiny izany fahafatesana izany hatrany amboalohany. Fantatsika tsara ny androany izany fahafatesana izany, fa niresaka ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva, tandreny tsy azonareo hinanana ny voankazo eo voan'ny sa, fa raha mihinana izany ianareo dia maty tokoa. Izany hoe tambony ota ny fahafatesana, ny fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra izay ny fahotana, ary rehefa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga ilay fahafatesana. Ka nanjary fahafatesana, nanjary ny fahafatesana dia nanjary fitaovana mahery vaika amatoran'ny Satana atsika olombelona izany. Noho ny Adama dia nivoafatotra Satana amin'ny rojo vy ny olombelona rehetra, ary roizany hizotra ho any amin'ny fahafatesana. Ka iza moa tsy atahotra izany fahafatesana izany? Roizany Satana izay tsy afa manoatra, fa dia voafatotra vy, rojo vy hatrany tampondoka hatrany paladis, dia roizany Satana ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Satria ny fahafatesana no tambiny ota. Raha tadiditsika tsara ny vakiteny tamin'ny lahady teo, ny amin'ny Filipianina 2:15 hatramin'ny 1:12, izay nanambara fa na Kristy izay nanana ny endrik'Andriamanitra dia tsy nataony ho fikirina izany, fa nafoiny, nilaozany izany, ary rehefa nidina tety an-tany izy tahaka ny endrika antsika olombelona, dia nekeny hatramin'ny fahafatesana. Fa nahoana raha isika rehetra, isika olombelona matahotra mangorohoro manoloana izany fahafatesana izany, inona no nahatonga ny tompo niditra ao anatin'izany fahafatesana izany? Eo no fanontaniana mipetraka. Satria ny olombelona rehetra dia maty, ka raha tonga olombelona izy dia hiditra amin'izany fahafatesana izany koa. Ny valiny dia izao, haneo ny heriny izy, fa ny olombelona izay soloan'ny tena, satria amin'izao fotoana izao dia tena olombelona izy, matoa afaka ny solotenan'ny olombelona rehetra, ka ny olombelona izay isoloan'ny tena dia afaka hifanandrina amin'izany fahafatesana izany, afaka hifanandrina amin'izany fitaovam-piadiana mahery vaika ataon'ny Satana izany, ka haneo izany izy, hampiseho izany izy.
azotsika saratsaina tsara fa raha misy lehilahy iray mirongo fitaovam-piadiana armée jusqu'aux dents izy ny fitenin'ny ety ivelany azy dia sahy hifanandrina amina olona anjatony na ampolo na anjatony arivo ny lehilahy io raha ampy fitaovam-piadiana izy ary toanazy ny hery mangororo ny manodidina azy tsy samanatony fa sangizao raha misy fomba ahafahana manala ilay fitaovam-piadiana eny an-tanany hanaisotra ny basy eny an-tanany dia tonga malemy sy osa tsy sahy na inona na inona intsony izy na izany na tsy zany nefa dia tsy mora ny haka izany fitaovam-piadiana eny am-pelantanany zany ka olombelona no avotana dia tsy maintsy olombelona koa no mpanavitra tsy maintsy olombelona no hamaha izany fatorana amin'ny rojovia taon'ny satana izany zao nefa tsy misy na dia iray aza olombelona afaka hifanandrina amin'izany fitaovam-piadiana mahevaika entin'ny satana izany tsy misy na dia iray azy satria raha voatonolona hoe olombelona hatramin'ny zaza mena vavy ka hatramin'ny ray aman-dreny efa fotsy volo raha voatonolona hoe olombelona dia manaraka izay avy hatrany hoe mpanota ary raha voatonolona ny hoe mpanota dia manaraka an'izay ny fahafatesany tsy maintsy maty ka raha olona tahaka izany ve afaka hiady amin'ilay fitaovam-piadiana mahery-vaika nataon'ny satana koa ny hany lala tokana dia tonga olombelona Andriamanitra tsy maintsy zay tsy misy lalakafa azo mizorana fa tsy zay satria tsy maintsy olombelona le avotana olombelona le hiala tao amin'ny fahafatesana noho izany tonga olombelon'Andriamanitra ary rehefa tonga olombelon'Andriamanitra dia tanteraka tao amin'ny Kristy izany ary zay lela zay nefa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy na dia Andriamanitra aza izy dia tsy natao nofikirina izany fa nafoiny mba hatonga azy olombelona ary tiana ny manindry fa tena olombelona tsy saritsarina olombelona tsy hoe modinaka ny endrik'olombelona fotsiny fa tena olombelona tanteraka olombelona nanaraka ny lalam-piainany olombelona nateraky ny vehivavy ary nandoa tamin'ny fahazazana dia ny alehibe dia nanaraka ny fiainan'ny olombelona amin'ny atsipriany izay maha olombelona azy fa tsy sanatria olombelona nilatsaka avy any an-danitra tahaka ny fahita amin'ireo karazana sarymihetsika samihafa ny filma samihafa dia rehefa misy zay olona mahery zay everina hamonjy an'izao tontolo izao dia milatsaka avy any an-danitra any dia mitotony eto tany dia iny fa tonga olona manan-kery asa ry zareo mpijery filma taloha moa ny amin'izao moa efa niova indray ny endriky ny filma fa ny filma taloha misy an'izany Terminator sy ny sisa izany zany ny lehilahy mahery tonga latsaka avy any an-danitra dia hamonjy ny tsy olombelona izy fa mody olombelona fotsiny maka ny endriky ny olombelona fa tsy mba tahaka izany Kristy fa Kristy dia nandalo amin'ny lalany maha olombelona azy nihetry tao amin'ny zazakely ary teo nampifandisy ny olona maro misy manaiky fa Andriamanitra io misy milaza fa ianao ve olombelona hita maso zao dia ilaza ny tenanao fa ao Andriamanitra nahatonga fifandirana maro izany saingy izay no lala tokana tsy maintsy nizorany ary na dia efa nilaza momba azy aza ny mpaminany efa nanambarana ny asa ho ataony dia mbola sarotra tamin'ny olona ihany ny mino isan'izany zay nivakitsika tato ato dia milaza fa hoe amin'ny andro fary no foanana ny kalesa ho foanana ny fitaovam-piadiana ho foanana ny sabatra ary mpanjaka hitondra fiadanana izany zany no nanambarana ny momba azy ary nanamafy izany ny zavatra nataony rehefa tonga izy raha ny jiosy ny hevitra fa ho azy relo ny Mesia haringana ny jentilisy avahana ireo mandringa sy ny kilemaina sy ny sisy ahataka izany
miditra ny zaza mambehivavy zany ny fomba fisainan'ny jiosy amin'ilay atao hoe mesia zao tonga ny mifanohitra amin'izany tanteraka no nataon'ity Kristy rehefa tonga izy ny nampifandona azy tamin'ny fariseo sy ny mpisorona sy ny namany matetika izany nakivy ny jiosy maro izany noho ny fahadisoam-panantenana ny amin'ilay mpanjaka voanankalazaina niditra ny tanànan Jerosalema zay nantenainy fa hitondra zava-baovao tomirona makany amin'ny fahafatesana tomirona makany amin'ny fahalemena ary dia nefara teo amin'ny hazo fijaliana aza izany zany ny lalana ny zoran'i Kristy izay tsy azo ny olona an-tsaina mihitsy manahoana moa raha itsika amin'izao androntsika izao voahaingantsika no nifidy ny filoha-pirenena dia eny mifampirezakevitra samy hafa reny ataoko an'izao ataoko izao ataoko izao ataoko izao rehefa mandeha ny fotoana miandry ny olona aiza ihany ary ty inona ny efa rano miakivy tsikelikely ny olona ary mihemotra tsikelikely maika moa fa ity mpanjaka zay nantenainy ary to mpanjaka mahery satria ny marary sitrany ireo nailika no raisiny ny mpanota na votany ny nona no vokisany sy ny sisa ary tena mpanjaka azo ao antenaina zato isanjato zany saingy rehefa tonga teo amin'ny seza efa tonga eo amin'ny seza fiandrianana izy satria izy niditra ny Jerosalema iny dia efa mampiseho fa handray ny seza fiandrianana izy rehefa tonga teo izy dia inona zavanisy aiza dolo le zavatra natenainy fa inona ny efa rano indro ny atona eo amin'ny hazo fijaliana zay fahafatesana manala baraka fahafatesana faran'izay ambany dia ambany ary ny mpianatra aza dia tsy nahazo ny zavatra ny zorany tsy nahazo ny zavatra nataon'i Jesosy hanika niataka tsikelikely nandositra izany ny zava-misy fa ny marina dia inona hay ity Kristy tonga ity an-tany ity hiady amin'ny mampanjaka azy dia hiady izy saingy izao tsy adiny jentilisa sy ny jiosy no atrehany zany hoe tsy adiny olombelona samy olombelona kay le izy ka tokony tsy hisy hevitra amintsika olombelona zany tsy misy tokony hevitra zany isika olombelona fa hoe anano fanjakan'Andriamanitra fa ry zareo reridy ireo olona ohatran'izao vi dia tokony mendrika azy amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona tahaka io zay ny ainan'ny fariseo sy ny mpanorydalàna sy ny sisa rehefa jereny tao olona ary amin'ny karazarazana ary amin'ny mpanota ary dia nailika tsy mendrika amin'ny fanjakan'Andriamanitra reny ireny le ho aringana amin'ny andro farany izay ny fotom-pisainana ary nampitsika amin'izao fotoana izao azy dia mbola misy an'izay fisainana kely zay ihany rehefa tsy olona tahaka izao rehefa tsy olona manao fitafy tahaka izao rehefa tsy olona mandeha tahaka izao dia tsy izy reny afy reny tsy anjaratsika reny isika tsy mahazo mifanerasera aminy zany no fisainantsika fa tsy adiny olombelona samy olombelona lay adina atrehan'i Jesosy ary etsy an-drano koa dia tsy adiny olombelona sy Andriamanitra koa satria ny olombelona mpanota dia miady amin'Andriamanitra dia hoaringa an'Andriamanitra tsy adiny olombelona sy Andriamanitra koa izany ka noho izany tsy misy averikina mandeha fa tsy misy olona hoe tsy mendrika azo ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany na izy na iza tsy misy olona zany hoe tsy mendrika hiditra ny fanjakan'Andriamanitra zany satria tsy fahavalon'Andriamanitra ny olombelona fa inona lay ady hay adiny Satana sy Andriamanitra ity ady ity ka raha adiny Satana sy Andriamanitra izy atao inona fitaovam-piadiana fohanana ny sabatra tsisy ilana n'izany sabatra izany tsisy ilana kalesy satria tsy olombelona le edivana tsy miaramila olombelona le edivana zany tsisy ilana n'izany kalesy tsisy ilana zany sabatra zany tsisy ilana zany tsipika izany fa mpanjaka hitondra fiadanana ho an'ny olombelona izy ary mpanjaka hiady
amin'ilay fahafatesana hanaisotra lay fitaovam-piadiana mahery vaika eny am-pilatana ny satana dia ny fahafatesana izany ka ahoana ny fomba hafahany miatrika zany fahafatesana izany dia nidirany ho any amin'ny fahafatesana ary zay no lalana izorana izy dia efa mahafantatra fa tsy maintsy hiditra any amin'ny lalan'ny fahafatesana mba hafahako mandresin'ny fahafatesana saingy tsy azo ny mpianatra izany sanatria aminao zany hoy izy Petera na tonga azy teny mahery any evoaka ianao satana satria tsy takatra ny saintsika olombelona izany fa hoe hay hidirany any amin'ny fahafatesana mba hiady amin'ilay fahafatesana ary tsy mora tahaka an'izany lazako azy zany nidirany tamin'izany fahafatesana izany fa ady sarotra ady mafy tamin'Andriamanitra izany ny andoha teo amin'ny fahaterahana ka mandra-pahatonga ny fahafatesany dia ady azo sary an-tsaina ve hoe Andriamanitra ilay tompony hery tompony fahefana tompony voninahitra hanjary iova zazakely matory eo am-pinanam-bilona zazakely zay tsy manapidiny akory zazakely zay tsy mahavita ny tenany akory raha tsy ilay reniny mikarakara azy nefa Andriamanitra azo heverina ve zany ho moramora ve zany moramora ve zany ilay Andriamanitra manana ny hery manana ny fahefana rehetra hanaiky hiantony amin'ny azo fijaliana hanaiky ho faty indraindray isika olombelona ny sahirany indrindra moa ireo mpikaroka reo teolojianina mpikaroka reo lasa sahirana izy sahirana be ny saintsika olombelona mieritreritra zany hoe Andriamanitra mety maty eo amin'ny azo fijaliana tsy zaka ny saintsika olombelona zany tsy takatra ny saintsika zany dia farany misy ireo mpanao fikarohana ara-teolojia manao fikarohana rehefa hiatona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia niala tao aminy Andriamanitra dia izy no maty teo fa tsy Andriamanitra rehefa niditra tao am-pasany Jesosy dia ny fanahany lasa fa tsy nijanona tao mamorona zavatra tahaka izany fa tsy hain'olona manaiky zavatra tsotra Andriamanitra manaiky maty rehefa maty Andriamanitra dia zay maty ary zay no naseho fa raha manao sarisary fahafatesana izy dia azo lazaina fa handresy ve tsia fa tena niditra tao amin'ny fahafatesana marina izy Andriamanitra maty teo amin'ny azo fijaliana ka inona no tanjony amin'izay satria tsy vita teo ny adina tsy tapitra teo ny adina raha izay no azo lazaina hoe ady farany komba finalina hoe fitenenana zay ny fanandrehany tamin'ny fahafatesana sy ny Jesosy Kristy dia inona ny vokatry resy ilay fahafatesana vita ny ady nirodana ny fasana nikodia ny vato tapatapaka ilay rojo nandresy ilay olombelona tsy liko tsara zay nandresy ilay olombelona maty nitsangana ary rava ilay herin'ny satana iverenantsika kely amin'izay ilay teny novakina tao amin'ny Korintiana satria ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany dia zao tao Korinto nisy andihana kristianina vitsivitsy izay sahirana zay ilay filozofian'ny olombelona zay indraindray manahirana azy sahirana ireo tokony olona ireo manoloana ny gentlisme ny amin'ny resaka zany hoe fitsanganany tena maty amin'ny zareo surtout amin'ny gentlisme filozofia dia hoe ny fahafahana dia ny fialan'ny fanahy eo amin'ny vatana satria ny vatana no mangeja ny fanahy ary ny vatana no mahatonga ny fanahy ho simba ka ny fahafahana dia ny fisarahan'ireo zay ny filozofia gentlisme ka dia saikatra ireo kristianina vitsivitsy ny hevitra hoe mbola isy fitsanganana maty ve atao inona indray no alaina indray ve le vatana zavatra efa nanahirana teo zany aza afaka amin'iny dia nalaina indray ve dia namorona izy dia lasa nyteny hoe tsy misy fitsanganana maty nekeny any ny famonjeny Jesosy Kristy nekeny any maha kristianina azy fa misalasala izy ny amin'ny fitsanganany tena maty ary zay no nahatonga ny Paoly ho avy ka nanazava hoe raha tsy nitsangana Kristy dia inona moa zany satria ady farany ny fanandrian'ny Kristy sy ny fahafatesana io zany hoe fitaovana teo am-pilatana satana ny fanatrehan'ny Kristy sy satana zany io ady io ka nahafatesan'ny Kristy raha tsy nitsangana izy dia iza zany ny mpandresy
satana anie zany nmpandresy raha tsy nitsangana izy ka rehefa mpandresy satana inona tsony milana zao foana ny zavatra rehetra inona milana zao toroteny zao inona milana zao fivavahantsika zao satria efa resy izy teo amin'ny ady farany dia naronja satana lavo satana izy ary tao dia maty tao dia inona tsony ny vokatra zany inona ny dikan'izany ary mbola lazainy koa fa raha nitsangana indray ary Kristy raha tsy natsangana ny olona ozy izy dia tsy natsangana akory Kristy fa raha ohatra araka hoe hitsangana Kristy fa saingy ny olona tsy hitsangana dia inona koa ny dikan'izany hanao inona ny antony nitsangana Kristy moa misy antony zany misy antony midina ilay avy any an-danitra tsy karazana hoe firehariana fotsiny hoe andeha hanandrakandrana andeha hidina any an-tany dia hofaty dia hitsangana indray dia zay tsy zany fotsiny fa karazana hoe aitraitra hoe zany natongavany tetỳ-tany raha izay tsy misy vokany ho atsika akory raha tsy ho mpandresy tahaka azy isika tsisy antony ny toriteny tsisy antony ny fivavahana tsisy antony ny finoana sy ny fanantenana fa rehefa tapatapaky Kristy lay olombelona lay Andriamanitra tonga olombelona ny gadra vy izay namatorany satana ny olombelona hiazona azy eo amin'ny fahafatesana rehefa tapatapaky Kristy zany inona indray nijanona eo amin'ny fahafatesanao hijanona ninona amin'ny fahafatesanao isika zavatra efa lafa any Kristy efa nitapatapahany Kristy lay rojo vy ary izay indrindra no tenenin'ny Paoly hoe fa io no fototry ny toriteninay dia ny nananganana any Kristy fa raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny zavatra ary le areo dia mbola mitoetra amin'ny fahotana ihany ary ny maty dia mbola very any amin'ny fahaverezana mandrakizay ihany fa Jesosy nandresy tamin'ny fitsanganany izay no fototry ny toriteny hoy Paoly ka raha nandresy raha nitsangana Kristy dia hitsangana koa isika ary diso no milaza fa tsy misy fitsanganana ny tenany maty fa tsy misy antony ny fivavahana kristianina raha tsy milaza izay ny fitsangana ny tena amin'ny maty zay zao nefa amara-paranana azy tsy manan-kery ho azy amintsika olombelona izany fandresen'ny Kristy zany zay ny tsara ho mariatsika tsy manan-kery ho azy amintsika olombelona izany fandresen'ny Kristy zany fa izay ao amin'ny Kristy zay le tenenin'ny Paoly hoe amin'ny teny grika hoe en Kristou mana terme ngeza be zany amin'ny teolozian'ny Paoly zany hoe en Kristou zany ao amin'ny Kristy raha miresaka teolojian'ny Paoly dia tsy maintsy miresaka izany izay ao amin'ny Kristy ihany izay fananany Kristy ihany no hisitraka izany fandreseny zany izay le antony tenenako tany aloha hoe teny fampiononana fotsiny ho atsika raha misy fianakaviana mana manjo veny hoe efa lasa n'Andriamanitra izy eo ampelantanan'i Kristy tsy tsy ny olona rehetra izay maty dia eo ampelantanan'i Kristy tsy fa izay en Kristou izay ihany izay ao amin'ny Kristy ihany ary izay ao amin'ny Kristy dia misy fipetra maro inona le atao hoe en Kristou inona le hoe ao amin'ny Kristy voalohany dia olona manam-pinoana ny finoana dia mahalala tsara an'Andriamanitra mahazo antoka tsara ny famonjen'i Kristy ary mandray azy eo amin'ny fiainana izay aloha le atao hoe finoana tsy misaraka izay zavatra telo izay ary ny andoha teo amin'ny batisa izany ary rehefa vita batisa dia manana firaisam-piainana amin'ny Kristy ary manaraka ny sitrapony firaisana amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo izay raisina isan-kalahady isaky ny fotoanany ny fandraisana famelan-keloka izay tarihin'ny fanahy masina ny toe-piainana araka n'Andriamanitra dia ny fananana fitiavana sy ny fahamasinana dia isika olombelona aza moa mbola manampy indraindray tafahoatra ilay ampitsika fa reo ny fototra aloha
indraindray tsika tafahoatra de rehefa kristianina tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao an'ity tsy maintsy manao andry tsy maintsy manao an'ty tsy maintsy zao nga zao ny kristianina zao lasa reraka indray le olona hoe fa inona loatra zao kristianina zao hoe na fitafy tsy maintsy fitafy ohatran'izao tsy maintsy ohatran'izao tsy maintsy aty tsy maintsy ary tsy maintsy aty tsy mahazo manao an'izao zany anjara isika olombelona no manampy an'izany fa Andriamanitra dia nanome fahalalana atsika nanome fahafantarana atsika tariny fanahy masina atsika ary fantany tokony fantany fanahy masina zay hitarehantsika azy fa raha mahasoa moa zany tsy dia maninona raha azony iainana tsara zany tsy maninona fa mety misy koa ny sasany mahatsiary mavesatra manoloana an'izany ka mampihemitra azy ino ny raharahabe raha ampihemitra ny hafa izany satria tsy misy olona na dia iray azy tsy mendrika ny fanjakan'Andriamanitra mizy izy na reny hitatsika miririheny an-dalana reny tsisy afa-tsy teny ratsy mivoaka ao am-bavana hitatsika eny an-dalana reny marikoriko tsika reny efa tsy izy efa zanaka fahavarena tsia zanak'Andriamanitra reny fa mila anao hitaona azy mila anao hampatsiahy azy fa tsy hipetraka eto amboniny WT fotsiny metsoan'Andriamanitra anao fa mila anao hiditra tsehatra amin'ireny sehatra samihafa reny fa zanak'Andriamanitra koa ireny olona reny satria ny eo any ao amin'ny Kristy dia zao tsy eny an-dalambe fa ato amin'ny fiangonan'Andriamanitra zava-dehibe ny fiangonan'Andriamanitra ka tsy mety koa raha tena eny zay nefa mivavaka zay mivavaka fa aty an-trano aty any zay fa zay tsy makany am-piangonana fotsiny tsy adiso zany fa ny fivavahana raha ao amin'ny Kristy ianao dia mazoto mamonjy fiangonana fa tsy mety no misalotra fotsiny misalotra fotsiny ny anarana nefa tsy manitsaka ny tokony ambaravara-piangonana indray maraina akory tsy mety izany tsy ao amin'ny Kristy zany ary tsy afaka hisitraka ilay fandresen'ny Kristy sasany laha ny andro manentsika ny kristianina fotsiny laha ny andro manentsika ny fiangonana manentsika amin'ny fomba zao amin'ny fiangonana dia lasa manentsika fiangonana fotsiny nataony raharaha manentsika ny mpitondra fiangonana fotsiny anjara ny mpitondra fiangonana no mandrindra ny fiangonana mba ho tonga vatan'ny Kristy mba atena hoe eny Kristy ny olona rehetra ao amin'izany fiangonana izany anjara ny mpitondra fiangonana no manatanteraka izany fa tsy hamarina anao velively ny fitansana ny fahalemen'ny fiangonana tsy hamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra izany fitansanao ny fahalemen'ny fiangonana fa raha tanisainao ny fahalemen'ny fiangonana dikan'izany ety ivelany ianao mitazana dia reo kristianina zao reo zao ohatra zao anarany fotsiny mba zao anarany fotsiny tsy hamarina fantatr'Andriamanitra fa tsy mila anao izy hiampanga ny fiangonana eo anatrehany efa hainy zany fa tsy ilainy zay fiampangana ataonao ka tsy hamarina anao eo anatrehany izany ka hoy Paoly ny fahafatesana no azahoko tombony raha ao amin'ny Kristy ny fahafatesana ao amin'ny Kristy satria raha iverena tsekely le izy dia hoe efa tapatapaka Kristy ilay gadra vy ka tsy hijanona ao amin'izany fahafatesana izany intsony isika olombelona ka tsy ao antsika kristianina izany raha tena kristianina isika dia tsy fampiononana fotsiny ilay famanginana fifampahirezana ataontsika fa tena finoana mihitsy raha malahelo isika raha mitomany isika maha-kristiana asika raha sendra misy fahafatesana dia ny fisarahana mafy izany fisarahana zany fa na isika olombelona zao ara hoe hisaraka efanao veloma amin'ny toerana anankiray fotsiny andeha ho ale mpitan-dranomasina ny sasany dia efa ranomasiko gogony no atao zany fisarahana izany mety hoe hiteraka alahelo fa fandresena izany ary io olona lasa io isalotra ilay fandresena izy ka ny manodidina azy dia ho atsika sisa io na tsy hoentinao am-piangonana azy izy natao aiza izy natao aiza efa anazy ilay fandresena fa matoa izy entina ty am-piangonana dia ho atsika velona ho atsika fianakaviana izay ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izay fa izy efa misalotra ilay fandresena izy efa azy ilay fandresena raha manana raha ao amin'ny Kristy izy tsindrina tsara raha ao amin'ny Kristy izy fa isika malagasy mba tsy manana fomba
ny finoany tolo malagasy dia mbola raiky tapisaka amintsika ankehitriny amin'ny mahamalagasy ary tsy afaka zany amin'ny mahamalagasy atsika fa zany fahafatesana zany dia manana zavatra lalina finosany tsika ka tsindrina tsara fa izay maty ao amin'ny Kristy izay ihany no isalotra ilay fandresena ilay inona moa nanaovan'ny lohateny azy teo firavoravom-pandresena amin'ny fahafatesana ao amin'ny fahafatesana firavoravom-pandresena satria nahoana ary araka lazain'i Paoly dia tombony ho an'ny fahafatesana ozy izy satria iny ny fahafatesana ny olona maty ao amin'ny tompo dia tsy misy atao intsony afa-tsy miandry ilay fitsanganana tsy misy ady atrehany intsony tsy misy fakapanahy anjo azy intsony satria isika velona zao na dia tena mpivavaka be azy isika misetra fakapanahy indraindray isika laha tafavadika ihany rehefa mahery ilay fiainana eto amin'izao tontolo zao misy kristianina maro eny fa na mpiandry na pastora aza misy mivalika lasa mandeha any amin'ny fivavahana hafa satria vokatry ilay heriny fakapanahy vokatry ilay heriny fiainana eto amin'izao tontolo zao dia maro no mivadibadika etseroa mifindrafindra atsy mifindrafindra roa izany ny fiainantsika velo zany hoe ao anatin'ny ady isika tsisy fitsaharana tsisy filaminana eto fa rehefa maty amin'ny Kristy kosa isika tsisy ataontsika afa-tsy miandry ilay fitsanganany tena maty miala ny hirifirin'izao tontolo zao ary rehefa miala ny hirifirin'izao tontolo zao tsy azo heverina tokoa ve fa fandresena izany tsy azo heverina tokoa ve fa firavoravom-pandresena izany izay miandry sisy efa eo am-pelatanantsika ilay fandresena nozarain'i Kristy fa miandry ny fanatanterahana azy sisa isika ary eo am-piandrasana isika tsy misy zavatra mianjady amintsika tsisy zavatra manjoatsika itsony fa iandry am-pilaminana ka izay ilay hoe firavoravom-pifaliana fa firavoravona eo amin'ny fahafatesana ao amin'ny Kristy ka tsy tokony ho kivy itsony isika raha miatra ny fahafatesana raha tena ao amin'ny Kristy fa matahora isika mangororotsika raha sendra matika tsy ao amin'ny Kristy zay tokony hampatahora atsika hoe raha sendra maty tsy ao amin'ny Kristy dia nyzao mbola velona izao ianao ataovy zay ahatonga anao ao amin'ny Kristy fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao tsy manam-pahavalo itsony fa na ny eloko ao aza dia ho sasany hadio ofitsiny amin'ny rano zanak'ondro izy ny fitenin'ny sotra masina zay mba hadio mangatsangatsaka ny fahotanao koa dia aoka isika hiorina aoka isika hanamafy tsara fa isika dia ao amin'ny Kristy ary afaka hisalotra izany fandresen'i Kristy zany dia voninahitra ao n'Andriamanitra isanakary fanahy masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay raisy ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay amen.